Ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Manasanao manaraka izany hatramin'ny farany. Mifarana ny herinandrontsika kanefa na izany aza dia tafahoana isika tsirairay avy ka dia manolotra ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika, ilay mitantana antsika, ilay tsy mamela antsika ho irery no hanolorako ny fiarabana ho anao sy ny ankonanao ary atolotra ihany koa ny firarian-tsoa miaraka amin'izany ka hoy aho hoe ny fiadanan'ny tompony mba hanjaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha andinika izao tinidinika izao. Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinay ny anaranao ary ho tonga ny fanjakanao. Misaotra anao indray izahay fa afaka mamarana ny herinandronay amin'ny alala izao fandiniana miaraka ny teninao izao. Amela Tompo ny elokay ary diovy izahay mba ho madio eo anatrehanao. Ankehitriny dia mangataka ny fanena masina izahay mba harotsaka temponay, mba hampianatra anay izany teny izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry namana isany ho fitiantsika ny dinidinika ny fanaovantsika nandritra ny herinandro. Milohan'izany anefa dia mangataka anao mba hanokatra amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko 4:20. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 4:20. Vakiana hatramin'ny 1:20 azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahy dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary izao ny didy izay efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ry mpiara-midinika namana, raha tia an'Andriamanitra isika dia tsy maintsy hifankatia sy hihevitra ny hafa ihany koa. Fitiantsika amin'ny loha hevitra roa ny dinika ny rahantsika tamin'ity herinandro ity. Ny voalohany dia ny fifamatorana ety eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Izany hoe voalaza soratra masina fa ny fitiavana ny mpianakavy ny finoana dia mitaky hetsika hitan'ny maso amin'ny alalan'ny fizarana zavatra ara-materialy ho an'ny rahalahy sy ny anabavy izay sahirana. Ny fifankatiavana dia midika ho fiheverana izay mahasoa antsika tsirairay avy. Ny fitiavan'i Kristy naseho amin'ny alalan'ny sorona izay nataony no tokony ho fototry ny fahalalantsika sy ny fampiarantsika ny fitiavana, ka ny tsy fitiavana ny hafa dia midika ho tsy fahitana an'Andriamanitra izay nasehontsika aseho ao amin'i Jesosy Kristy. Ny voalohany izany amin'ny tinantsika nidinika dia izao hoe mifamatotra ety dia ety ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Izay ny voalohany. Ny faharoa amin'ny tinantsika azy dia ny tsify sy ny fitiavana kosa. Rehefa manahoana no mitranga ny tsify sy ny fitiavana? Dia izao ny zavatra mitranga: rehefa tafasaraka ny fitiavana sy ny famarinana dia tsy misy ny fitiavana. Raha tia an'Andriamanitra isika dia ho tia ny hafa ary sarotiny amin'ny rariny izay mety mahasoa ny namanao. Fa mifanohitra amin'izany kosa, ny fisarahan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny marina amin'ny hafa dia maneho ny tsy fahampian'ny fitiavana sy ny fahavononana hitandrina ny didin'Andriamanitra. Averiko ny mandeha. Rehefa tsy hita eo aminao ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa dia mazava tsara ny tsy fahavononanao hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy misy olona mihitsy zany sa ilaza manao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra kanefa tsy tia an'Andriamanitra ary tsy tia ny hafa izy.
toy izany mantsy no niseho tamin'ny tantaran'ilay mpanapaka tanora mpanan-karena anankiray izay nihevitra fa fanatandrina ny didy rehetra izy nefa tsy navita naneho zany fitiavana zany tamin'ny fizarana sy teo am-pilatanana ho an'ny mahandro. Hitantsika ihany koa izany toe-javatra zany teo amin'ilay mpisora sy levita izay nandalo fotsiny teo amin'ny latrapahoriana raha oharina amin'ilay samaritana izay naneho fitiavana azy. Naseho ho mpanaraka ny lalàn'ny fahadiovana ireo mpisora sy levita kanefa tsy mba nanana izany fangoram-po sy fitiavana teo amin'ny fiainana izany. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra dia mampafantatra antsika fa miara-dalana mandrakariva ny fitiavana sy ny rariny, tsy afaka misaraka. Tia ny rariny Andriamanitra. Arak'izany, raha tia n'Andriamanitra isika dia ho tia ny rariny koa. Ary raha tia n'Andriamanitra isika dia hifankatia ihany koa. Anisan'ny fitiavana ny hafa ny fiheverana izay mahasoa ireo izay manodidina antsika tsirairay avy. Koa amarana antsika ny dinidinika aza ty zao hoe tiava any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tompony ombanao, misaotranao tamin'ny fanarahantsika ny dinidinika rehetra, ka ny fanontaniana dia hoe iza ny namanao, iza ny namako. Tandremo tsara fa ny fivavahana diso rehetra dia mampianatra ny mpanaraka azy tsy hikarakara izay ilain'ny olona, ny fijaliany sy ny soa. Manaraka izany, tokony mba hanaraka ny toetra n'ilay Samaritanina isika ka maneho fitiavana ny namana, manolotra ny fanampiana ho an'izay trapahoriana sy izay mila izany. Raha tia fahamarina sy famindram-po Andriamanitra dia tokony ho tia fahamarina sy famindram-po ihany koa ny mpanaradia azy. Andriamanitra anie hitantsika rehetra, misaotranao tamin'ny fiarahanao nandritra ny herinandro, ny tompony hombanao mandrakariva. Hivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotranao izahay fa afaka mamarana ny herinandronay tamin'ny lalazao dinidinika izao. Misaotra ihany koa ny amin'ireo mpiara-midinika rehetrarehetra reto nanjohy izany tsy tapaka irinay Andriamanitra, ny fitahiana manana ambiampy anie mba ho atolotra ao an'ny tsirairay avy, ary ny fanaina masina mbola hitarika anay ho tia ny rariny, ary hitarika anay hanana fitiavana ka hainay ny mankatoa manaraka ilay didinao, dia ny fitiavana anao Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiara-pelonay tahaka ny tenanay. Dia tantano ary izahay, jereo ny fiainanay, jereo ny fiainan'ireo mpiara-midinika amiko reto, aza mahafoy tompo ana mahasaraka anay. Nivavaka tonononay sy angatany nono amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany.